tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny filaza tsara araka ny marika toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo ny vakina teo no hisy niakatry ny tompo amin'izao alakamisy masina izao. Loha hevitra raisitsika amin'izany dia ny hoe ireo zava-tsoa azo avy amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Ireo zava-tsoa azo avy amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Teny fanorenana ny fanasan'ny tompo io textatsika io ary tsy maintsy vakina isaky ny anatanteraka fanasan'ny tompo isika. Inona ary no zava-tsoa azontsika amin'ity firaisana latabatra amin'ny tompo ity? Voalohany dia izao, mampitodika atsika amin'ny Kristy ny firaisana latabatra aminy. Mampitodika atsika amin'ny Kristy. Efa nankalaza ny Pasika foana ny Jesosy. Fa manomboka tamin'ity alakamisy masina ity zany no karazana kion-dalana lehibe nanehoan'i Jesosy hoe tsy mijanona fotsiny amin'ilay fivavahana Jesosy, ilay judaisme misy, fa mitondra ny mpanaradia azy ho any amin'ny fivavahana kristiana. Rehefa mankalaza ny Pasika ny Jesosy dia hafa kely ny sakafo, misy zanak'ondry atsiarovana an'ilay hoe misy natao sorona ka nalasa nanondrany mba hosorony ny fahotan'ny maro, ary ilay rana tao teny amin'ny toram-baravarana tamin'ny loza fahafolo amonona ny matorehetra tamin'ny Egyptianina sy ny biby fiompony dia mampatsiaro ilay rany Jesosy Kristy dia nalatso antsika teo ambony azy fijaliana. Misy koa ny anana mangidy izay mampatsiaro ngidy ny fahoriana ny ainan'ny Jesosy fony nandevosiny Egyptianina. Tamin'ity firaisana latabatra niaraka tamin'i Jesosy ity kosa dia tsy nisy an'ilay zanak'ondry ary tsy nisy an'ilay anana mangidy intsony fa mofo sy divay izy. Naseho amin'ny tompo mihitsy na dia Jesosy daholo aza niaraka taminy teo hoe tsy ilay Pasika Jesosy intsony ity fa Pasika kristianina. Ny Pasika Jesosy dia fahatsiarovana nanavotan'Andriamanitra ny Jesosy teo ambanin'ny fanandevozany Egyptianina. Fa ny Pasika kristianina kosa, ilay Pasika Jesosy, ilay zanak'ondry ny tena famantarana. Fa ny Pasika kristianina kosa dia natao aza anaovantsika ny nanolona Jesosy Kristy miaino teo ambony hazo fijaliana ho famonjenantsika, ho fanadiovana ny fahotantsika rehetra, ka Jesosy Kristy mihitsy ilay zanak'ondry amin'izay fotoana izay. Zay no tonga ny hoe mampitodika atsika amin'ny Jesosy Kristy ity firaisana latabatra amin'ity. Ary tokony hisaorantsika azy zany satria Jesosy Kristy no hany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ihany no mpamonjy izao tontolo izao. Ka raha tsy tafapodika aminy isika, very isika midika amin'izay. Ary zany indrindra no tonga ny teny fampirenana izay mafisina any amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:20 lazan'ny tompo hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana. Zay no tanjona voalohany mba tsy hitsahatra ny hatsiaro an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy isika. Inona ny zava-tsoa faharoa azontsika rehefa miara-lavitra amin'ny tompo? Mampatsiahy antsika ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra. Mampatsiahy antsika ny asa-pamonjena. Mifono zava-miafina ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Ary zany indrindra no hiantsoana azy keo hoe sakramenta. Ilay sakramenta dia misy famantarana, symbole no teny frantsay, izay mampatsiahy antsika zavatra hafa mety tsy hitan'ny maso ny mofontsika eto. Ny mofo sy divay izany famantarana izany. Ny mofo dia manambara amintsika ny tenan'i Kristy, amafisiny 2:20 tenin'i Jesosy rapeo. Ary mbola ninana izy Jesosy nangay ny mofo ka noho ny efa nisaotra dia nivakiny ka natolony azy ary natao hoe raiso ity no tenako. Tsy hoe lasa mihinan'olona koa isika, fa manambara ilay hoe ilay Andriamanitra tonga olona mihitsy no manao sorona ny tenany. Tahaka izany koa divay eo amin'ny 7:20 sy 8:20 dia nandraika apoka Jesosy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisy toy izy rehetra izany
ary hoy izy tamin'ny tia norako ny amin'ny fanekena azy alatsaka hamonjy ny maro. Ny raha manambara aina asan'ny tompony sotro ny rana isika raha mandray ara-bakiteny zay no lazana hoe famantarany. Raha mandray ara-bakiteny zany tsika dia tahaka hoe tsika ve zany lasa Dracula misotro rà, tsy zany le heviny fa lay raha dia manambara ny ainy Jesosy. Fantatra fa tsara fa raha sanatria vavateny iarantolo isika ka very be loatra amin'ny raha dia manino mety ho faty isika satria ny raha mihitsy no miantoka ny aina ao anatsika. Ka zany no mafisan'i Jesosy atany an-trano hoe nandasaka ny rano teo ambony azy fijaliana dia hoe nandasaka ny ainy, nafoy hatramin'ny ainy. Ary zany no nahatongavan'Andriamanitra olona tetỳ an-tany. Raha nanofa nasampanantanora kristianina vao tsy ela kory dia anisan'ny fanontaniana napetraka ny tanora anankiray hoe ohatry ny hafahafa ihany pasteur, zany hoe Andriamanitra tonga nofo dia tonga olona, ohatran'ny hoe Andriamanitra tena nidina kirady be dia mbola Andriamanitra ihany le izy amin'izany. Ohatran'isy famarinany ihany le Fana Maria ary mahagaga tokoa fa izay no planin'Andriamanitra. Mafisina hatrany mivaky teny tao amin'ny testamenta taloha tao hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famonjena. Efa zay no nampianarina ny Jesosy, tsy maintsy nandasaka ny rano zanak'ondry hosolo ny fahotana izay nataon'izy ireo. Dia tsy maintsy tonga Andriamanitra nanao izany indray mandeha tsy miverina ao amin'izao. Ka zava-miafy an'izany. Ny Filipana toko faharoa amin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo dia manampy antsika araka hatramin'izany. Ahoana ny voasoratra? Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, nanana ny endrik'Andriamanitra, tena Andriamanitra mihitsy, dia tsy nataony zavatra fikerina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary fahita fa nanantareko olona izy dia nanetry tena nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azy fijaliana. Andriamanitra no safidy izany lalan'izany fa tsy isika Jehovah. Mahatoky azy fa isika mila mandray izany amin'ny finoana isika. Noho izany isaka miray latabatra amin'ny tompo isika. Ary zay le hoe famantarana rehefa tonga amin'ny fotoana fahampandraisana dia tsy maintsy atsanganay ambony ilay izy mba azonareo mahatsiaro azy Jesosy Kristy satria manambara sy mampatsiaro tena ny mofo. Tsy maintsy atsanganay ambony ny kapoka manambara ny raha Kristy atsiarovanareo hoe tena nafoy ny aina izy. Fa rehefa tsy mitsarotsika ny famonjen'i Kristy, tsy averimberina amintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na isika aza malaina hivavaka, na isika aza malaina hanompo an'Andriamanitra. Ka zany no amin'ny amerimberena hatrany io teny io, isaky ny miray latabatra amin'ny tompo izany sika dia tsy maintsy vakila foana io aloha. Mety misy teny alafa aza ny olona hoe efa aina tsenjery zany dia averina foana, fa tsy maintsy vakina mba hanehoana ny hoe Jesosy Kristy ngeny nanorina n'ity fanasana ity fa tsy ny fiangonana akory. Ary Jesosy Kristy ngeny ny tompon'ny fanasana fa tsy ilay pasitera mitarika ny fampandraisana akory. Dia akoatsaroanao zany fa tena manatrika atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tompo. Zany indrindra mba tokana eo anatin'ny liturjia ny fandraisana dia misy vavaka manokana natokana angatahana ny fanahy masina. Zava-tsoa fahatelo sady farany azotsika rehefa miray latabatra amin'ny tompo isika. Isaka miray latabatra amin'ny tompo isika dia tsarovy fa manamafy indray ny fitokisany antsika Jesosy Kristy. Manamafy indray ny fitokisany antsika Jesosy Kristy. Izy tokoa isika no ray latabatra antsika amin'ny tompo. Ary tsy ny olona rehetra no ray latabatra. Olona mifampatoko miray latabatra miara-misakafo. Misy olona mavita miray latabatra aminao fa manam-pozana anao. Jesosy Kristy manaiky iray latabatra amintsika. Izy mihitsy no manasa antsika. Ary raha fomba fitenitsika dia hoe tena miray vilia. Efa ataoko hoe saripady zany satria ny fanasana izay nitarehan'i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianatra
mofo dia mofo ray lehibe ihany. Jesosy manapaka voalohany amin'iny dia mihinana dia atolotra ny anankiray dia manapaka dia afindrafindratra ny an-trano. Tena arabaka tena le hoe fiombona maina izany. Tahaka izany koa ny kaopy lehibe dia Jesosy misotro voalohany avy eo afindra makany am-pianatra dia mifindrafindra. Ary efa vitsivitsy moa ny mpivavaka dia mbola betsaka amin'ny fiangonana no manao toy izany rehefa ora-latabatra amin'ny tompo. Ka ao koa tsaroantsika izany hoe tena manavao ny fatokisany sy ny fiarahany amintsika amin'ny tompo. Aveo kely hoe iza moa tsika tena mendrika an'izany antsika mahatsiaro ny fiverenan'ny hira noforoany Henri-Tsimbazafy le manao hoe ampianao tompo hay mihety toa lao, zinona moa izay mpanompo no iray latabatra aminao. Ary tsy vitany hoe manavao ny fitokisany fotsiny fa miray tetikady amintsika. Mbola manoatra noho ny hoe pray gouvernement tamin'ny iray latabatra ahoana ny dinidinika sy ny fomba fiady rehetra hitondrana ny firenena hampanosona ny firenena. Tahaka izany Kristy mibitsika amintsika ka lalàna fanahy masina rehefa amin'ny iray latabatra amintsika. Aoka tsy adinitsika izany. Soavariana amin'ilay fombafomba sy le endrika ivelany fotsiny tsika ka ilay tena zava-tsoa tsy voaraitsika. Fomba anankiray izay hitarihan'ny tompo antsika ny banjina ny lanitra. Izy rehefa nanome toko hoe zavaraina ny fonareo fa raha andeha dia avoatra ny fitoerana ho anareo. Fa manomana ny fanjakan'ny lanitra, efa antsoina sady hoe sakafon'ny lanitra. Azay no mahatonga zolana mafy mamarina amin'ny andiny fadimy amby roapolo lazaiko aminareo marina tokoa. Tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mantam-piavy ny andro hisotroko izany vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry malala, zava-dehibe amin'ny mpino ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Fomba hita maso aleontsika Kristy ny fanekeny. Io mantsy no atao hoe andro farany mialohan'ny hanomboana azy amin'ny azo fijaliana dia ny andro somazana. Io no naleo hoe ity ny tenako sy omena ho anareo, ny ekeny vira voraina mba hamonjenantsika. Ity no rako mba ho famelana ny heriky ny maro. Efa fanekeny manao farambarana ny fomba fisan'i Jesosy, ekeko ny amonoana ho faty raha pitso mba hisovona ny herikareo rehetra ary mba hananareo famonjena. Izany le vidalina vonosy ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Ary izany indrindra no mahatonga ny tompo miteny hoe ho ataontsika izany mandra-piavy ny amin'ny rao lanitra. Dia ao isan'izany izany tsika rehefa ilay latabatra amin'ny tompo. Fa tena zava-tsoa ho hanome izany. Aoka hanakaja amintsika izany fampiasana ny fanasan'ny tompo izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.